Ahoana marina. Tena manana fahaiza mitarika ve ny Filoha? Raha ny antotanisa azy farany avy amin'ny Instat dia manodidina ny 520 tapitrisa ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny mpitondra no fitaratra voalohany ho an'ireo vahoaka malagasy ireo, na amin'ny lafinininy izany na amin'ny lafinininy. Ilaina arak'izany ny fahaiza mitarika na ny leadership rehefa mitantana firenena. Atreto dia taratra tanteraka izany tsy fahaiza mitarika ataon'ny filoham-pirenena izany. Miverina tanteraka tahaka ny tantanana ny teteza mita ny firenena, ary miaina ao anatin'ny tsy fahombiazana ny vahoaka malagasy, vokatrio tsy fahaiza mitarika io. Iarahantsika mahita tsara ny fitavozavozany ny fanjakana manoloana ny olana izay atrehan'ny vahoaka malagasy izao, ary indraindray aza dia fitavozavozany ny mpitondra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra io no mahatonga sy manampitrotraka ny fahavoazana sy ny fahasahiranana izay efa manindry mafy ny vahoaka malagasy. Horaisintsika voalohany ny momba ny ady amin'ity valanaretina ity. Miparitaka ary nambara ny filohan'ny repoblika mihitsy aza fa efa miditra amin'ny andian'ny faharoa amin'ny aretintsika zao. Hoy mantsy izy hoe tamin'ny heritaona dia ny zavatra misy dia ny olona efa nahazoazo taona, ny olona dehibe izany, enimpolo taona mihoatra no tratrany le tsy mikaretina ary ndao zany fahafatesana fa amin'ity variant avy ao Afrika Atsimo ity, raha ny olona nytanysaiko namoy ainy teo dia olona latsaky ny 570 taona, eo anelanelany 30 taona ka hatramin'ny 570 taona ny olona tonga dia ndao zany fahafatesana ary sahirana voatratran'ilay izy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nisy paikady mazava ve nentin'ny filohan'ny repoblika mba isorohana ny fiparitahany io aretina io? Tahaka izao ihany mantsy no fihetsika natao tamin'ny herintaona tahaka izao. Ajao ny elanelana iray metatra, manaova arovava sy orona, sasao amin'ny rano sy savony matetika ny tanana, fa mba manahoana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana momba ny fitiliana? Tsy maintsy itodiana ny lasa mba hahafahana mitsinjony ho avy. Raha tsarotsika tsara dia efa nanamafy izany ny Filoha Marina Manana herintaona tahaka izao. Nambarany tamin'izany fa tsy misy afa-tsy ny fitiliana ihany no ahafahana fe io aretina io. Ity ratsaivina io teny nataon'io. Satria nisy fanaovana gaboraraka tsy entitra tsara namen'le fepetra hoe vahana aloha zany nareo fa mahazo mitady vola daholo nareo dia tsy entitra tsara nametraka an'izy dia zao mivokany zao. Dia asa zay fomba atao narenana an'io rehefa avy eo. Fa za zany mahita fa hoe rehefa tsy entitra ny teny omena ny vahoaka dia na mpame baiko tompony andraikitra voalohany satria izy no atao hoe hiaro ny ain'ny vahoaka, izy no atao hoe hiaro zay mahasoa ny vahoaka. Mivahoaka raha teo tsy manana confiance na tsy mahatokontsony ny zavatra tenenina satria hafa ny tenenina dia hafa ny zavatra atao. Ohatra tamin'ity herinandro ity dia nisy le fanambarana tamin'ny alahady izay nresahan'ny lehibe ny gouvernemanta milaza hoe ery amin'ny village voara dia isokatra fanaovana fitiliana, sokafany tokoa ilay izy. Dia hoe rehefa hita eo ianao fa hoe positif na tondra an'ilay otrika aretina dia manana safidy ianao na hijano eo na handeha. Raha handeha anao dia handeha ho any tokantrano ianao zany. Dia any ve ianao tsy hamindra amin'ny vady aman-janaka ao? Tsy ary ve ianao responsable? Ary raha tsy ho any ianao fijanonao izy na sakafo ao. Ny fahaefatra ny volana Jolay iny fanazavana iny. Tsara aloha ny manamarika fa ao anatin'ny fahaiza mitarika dia tsy afa-misaraka amin'izany ny fahaizana mitsinjo lavitra. Raha tsarotsika tokoa mantsy fa na dia nisy aza ny fihiboana tamin'ireny fotoana ireny ary napetraka ny fepetra tsy ho amin'ny famorim-bahoaka ary na ny fiangonana aza nakatona avokoa vokatry ny fiparitahany io aretina io. Dia ny filoham-pirenena indray no mandeha mamory olona etseroa tamin'ny fizarana ireo fanampiana azon'ny vahoaka malagasy avy tany ivelany izay navadiky ny fanjakana ho vatsitsinjo sy atosika fameno. Manginy fotsiny ireo fitafiazam-patra nataony tamin'ireny fotoana ireny izay tsy manaja ny elanelana iray metatra akory.
filoam-pirenena no iantsona azy ary tokony ho fitaratra fa tsy izy indray no manao fietsika toy ireny raha tena atao mahitsy ny resaka. Tsikaritra mihitsy aza ny finiavana anao baranay ny ady tamin'ny aretina nandritra ny fanafarana ilay mpanakanto afrikanina teto amintsika iny. Miverina mparitaka ny aretina amin'izao fotoana izao dia iza no tompona andraikitra. Tsy sasatra manolo-kevitra moa ny mpanohitra ka dia hoy ny filoha Marina Manana hoe efa tsy voafehinao nandritra indray tsy voafehinao intsony io ary tsy tsika reny tsy mafy azy fa ny firenena rehetra dina ny tokony atao ry mpitondro ry tompona andraikitra ianareo azy amin'olon'olona fotsiny eto fa tsy maintsy miresaka ianareo na manao négociation tsy maintsy mitady anareo zay fomba rehetra erovana ny olona malagasy erovana azy za zao de laza aminareo mihitsy hoe satria ny antso taorina zay le tamin'nylatsina izany de hoe mba ameo aty reo karazana vaccine ny karazana vaccine misy zany a de ty zao misy vaccine le Camela de ty misy ny Johnson Moderna Novavax ty Oxford AstraZeneca Pfizer Biotech Sinopharm ray roa telo efatra dimy enina fito valo sy hoe maharavalo manana ny tenako koa ty fa valo ty zavatra manana safidiny valo tsy ole anankiray le CVO asa raha fomba nisy vaccine inona tsisy de miresaka amindreo anao de misy manontany reny hoe anka io mbola tsisy profony fe masitra milaza aminao tsara fa tsy adalako no firenena rehetra tany misy ny hoe 66% ny vokatra azo aminy 66% ny résultat misy ny 92% saingy lafolafo $20 misy ny 66% $10 ny vidiny io misy ny 95% $30 de misy koa le Oxford AstraZeneca zay $8 fa misy le Pfizer Biotech $30 de reo tsy vitany hoe io fotsiny ndray le izy satria tena tsy andro koa zay ahitana azy aingana de tiany mbola tsy maintsy atao amindreo tia ny vidina vaccine de tia ny fomba fitaterana azy ny vidina vaccine zany tia ny vidina vaccine meko anareo tsara le izy de milaza io hoe mampalefaka an'le aretina aloha de tena kely de kely mihitsy ny risque mety mahazo an'le olona fa vony le vaccine dia miatsara ny fahasalamana de reto zavatra azo atao reto ka tokony miresaka tsika amin'ny OMS tsy azadino fa i Madagasikara membre raha feno anatin'ny fikambanana firenena mikambana na ny Nations Unies. Iza tokoa moa no firenena mandroso no tsy efa mampiasa sy manao io vaccine io ankehitriny. Iarahantsika rehetra mahita tsara angamba ireo sary izay miparitaka etsero ireny fa ho an'ireo firenena hafa dia ny filohan'ny repoblika ao amin'ny mihitsy no mampiseho ohatra i masony vahoaka izay entiny. Izany no atao hoe Fahaiza Mitarika. Dia hoy moa ny filoham-pirenena izay tsy karitra fa tsy mahatra fa tsy maintsy namaly any filoha Marina Manana. Mila vaccine zay fa aleo ampidiriny eto Madagasikara ny vaccine de aza tahitra fa zareo ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaccine zay aloha zany zavatra voalohany. Mba teny sy toetra nampitarika ve izany Andriamatoa filoha? Mba manao fomba fiteny tahaka izany ve ireo filoham-pirenena any ivelany izay nanao vaccine ireo? Ny eto amintsika ihany ny filoham-pirenena no tahaka izany. Tsy mahazaka atsikera sy fantsina ary torohevitra. Ny mahalasa saina dia tsy niresahana momba ity fanambarana izay nataony akademia eto amintsika ity. Kanefa dia efa tamin'ny atoandro ny sabotsy 20 ny volana marsa io no efa niparitaka ity fanazavana fa tokony alalaka ny vahoaka isafidy ny fitsaboana izay mety aminy. Ity no fanadiadiny ny mpanao gazety momba io ny sabotsy lasa teo.
fanambarana izay natefa tamin'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny tokony anafarana vaksiny fanefitry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Zony tsiraray sy ny rehetra hoy ny fanambarana ny misafidy ny fanefitra everina fampifanetana amin'ny fahasalamany. Fanefitra ara-dalàna azo ampiasaina ny vaksiny ka isan'ny fanajana ny zon'olombelona ny fahazahoana misafidy azy hoy hatrany ny fanambarana. Notsipihan'ny filoha sy ny biraon'ny akademia malagasy tao anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa ny fampiasana ny voambolana filaminana ara-pitandrom-pahasalamana dia entina eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny lalàna iraisam-pirenena ahafoaka azy ho isan'ny lafin'ny filaminana iraisana izay voarakitra mazava ao anatin'ny toko fafito ao amin'ny dinina ny firenena mikambana. Ny ninatsino resahana ve io sa tsy fantatry ny filoham-pirenena tokoa? Ny tsapa dia menatra ny fitondram-panjakana ny verina amin'ireo resaka izay efa nataony, indrindra fa momba ny CVO izay vita tamin'ny Artemisia, fa ny tena mahalasa saina dia ny hoe sanatria ve dia atao sorona amin'izany enatra izany ny hain'ny vahoaka malagasy. Hoy-hatrany mantsy ny fanazavana hoe dia ty laza aminareo mihitsy hoe fanahoelana oaingana tsy maintsy miverina amin'ny teniny reo, tsy maintsy tsisy alarala fa iveriny reo fa sao dia ampipo le mahatonga tsy hanafatra an'izy. Tsy aloha ve mba milefitra kely na modina tsy hitany aloha zay voateny hafa dia ny ain'olona vonjeny ny antony ilana ny président ny repoblika amin'ny firenena anankiray dia telo ihany miaro vahoaka amin'ny loza mety hitranga aminy loza be ty ihany ity. Faharoa miaro ny volona ny devise mba tsy hitotongana tsy hanao ohatran'izao vola ny devise ny resaka fa tsy ny vola azon-dralahy tefitefena sy amboamboariny ity. Ary ny fahatelo farany dia miaro ny tanitsika tsy alain'ny sasany. Fantanina mipetraka tokoa izany sao dia ambopodiso toerana ka ny vahoaka no izaka ny vokatry ny tandrevaka sy ny ampo politika izay atao izay. Ity mantsy no zava-misy eto amintsika. Non assistance à personne en danger. Zany hoe le mpitondra fanjakana amin'ny alalany le mpitondra tenin'ny gouvernemanta no miteny sy manapa-kevitra ho an'ny vahoaka malagasy tonga dia manakana hoe tsy manao vaksiny ary tsy hanao vaksiny tsika tsy manafatra vaksiny nefa amin'le malagasy io zany safidy io hoe rehefa te hitsabo teny ianao a dia safidinao io na ianao na vaksiny na tsy hanao vaksiny fa tsy tonga dia tenena fotsiny hoe tsy mahazo manao ianareo malagasy satria misy kategoria zany eto amin'ity firenena ity ny mpitondra fanjakana zay afaka mitsabo tena ny ivelany eo moa za resantsika rehefa aveo le evasanina fa le resaka fitsaboana mihitsy ny hoe nisy ny fanamboarana fanafody lazaina fanasitrana tamin'ny voalohany izy natao hoe préventif dia avy indreny lazaina hoe curatif dia eto zany moa zany le hoe valala ina moa zany fomba fitenena azy le hoe valala namboka ny tompony ara-tsy tiana azy aleon'le mpitondra fanjakana mandeha ny ivelany a mitsabo tena fa navelany ho an'le vahoaka malagasy ara-babe-bahoaka le hôpitaly manara-penitra le CVO le eto zany atao tsinitsinina le dokotera sy professeur sy mpitsabo rehetra malagasy tsy atokisana intsony fa leo mandeha ny ivelany. Izany tokoa no zava-misy eto. Ny vahoaka madinika tsy mandady arona no tsy maintsy mitsabo tena eto Madagasikara rehefa marary, fa ireo mpitondra kosa dia evasanina isaky ny mihetsika, izany hoe mamontsy fitsaboana any ivelany. Midika ve izany fa tsy manara-penitra akory ilay hôpitaly no lazaina ny vahoaka fa manara-penitra no mamonjy fitsaboana any ivelany izay manan-katao sy afaka manao izany eto amintsika? Valalanam-bo tokoa ka ny tompony aza tsy tia fa ahoana marina e. Ahoana marina e.